Ny mpanandro, ny pahita, tokony mandeha makany amin'ireny ve ny kristianina? Falitafaraka aminao ny tenako atao anatin'izao fandarana fantariny marina izao andrinirina fenoasina no miaraka aminao ary sorako manokana ny MCTV izay mikarakara an'izao fandarana izao. Arak'izay loha hevitra izay natsidika taminao teo izay dia natokana ho an'ny kristianina izao loha hevitra izao. Ny kristianina izay teneniko eto dia ireo olona izay mino fa marina ny baiboly, ny tenin'Andriamanitra ihany ny famarinana tokana. Ary ny fandarana fantariny marina moa dia fandarana izay mampianatra ny kristianina manokana, satria ny kristianina dia maro no mbola tsy manam-pahalalana, tsy mijoro tsara. Izany indrindra no anton'izao tenin'Andriamanitra izao fandarana izao hampianatra antsika miainga avy ao anatin'ny fahamarinana dia ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Ka izao loha hevitra izao zany dia natokana ho an'ny kristianina. Raha tsy kristianina zany ianao dia afaka tsy manaraka an'izao fandarana izao. Fa raha ohatra kosa ianao kristianina na ohatra hoe maniry ny ho tonga kristianina dia afaka manaraka an'izao fandarana izao ianao. Ary ho an'izay maniry ho tonga kristianina dia asaiko ianao handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao mba ho vonjena ianao. Dia arak'izay loha hevitra zay hoe ny mpanandro, ny pahita tokony mandeha makany amin'ireny ve ny kristianina? Ny valiny dia tsy avy hatrany, satria ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Deutéronomie 7:20 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe oka tsy hisy eo aminareo izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy akany amin'ny mpanandro na izay manao azy ho tsindrian-javatra fa fahavitavitana eo mason'i Jehova izany rehetrarehetra izany. Izany hoe raha ny tenin'Andriamanitra ny fankanesana amin'ireny mpanandro sy ireo olona izay manao azy ho tsindrian-javatra ireo. Inona moa ireo hoe mpanandro? Ny mpanandro dia ireo olona izay mahita zavatra, ireo olona izay mafantajavatra, ireo olona izay mpilalao boly de cristal, ireo olona izay mijery tanana mamantatra ny ho avy, ireo izay mijery kintana, ireo astrologue, ireo olona izay milaza fa mafantajavatra, ireo rehetrarehetra ireo zany sy ny maro hafa koa. Misy koa ireo dadarabe, ireo piskidy, ireo pimasy, ireo olona rehetrarehetra ireny natao hoe mpanandro, ireny atao hoe olona pahita izay resantsika eto androany. Ary ny olona anankiray matoa izy hoe mafantajavatra, matoa izy hoe mafantatra resaka andro, mafantatra ny resaka hoe ny tontolo ara-panahy, dia satria misy fanahy miasa zany ao ambadika an'ilay olona. Araka ny fandarana izay resantsika tany aloha moa dia fanahy anankiroa ihany miasa eto ambonin'ny tany, na fanahy tsara na fanahy ratsy. Dia ny fanahy tsara dia ny fanahy masina miasa raha ohatra hoe mahafantatra ny zavatra ho avy zany dia miasa amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra, ny pasteur sy ny mpaminany avy amin'Andriamanitra. Fa kosa raha ohatra hoe olona tsy manana ny fanan'Andriamanitra nefa milaza fa mahafantatra ny ho avy sy ny zavatra mahakasika ny fiainan'olona anankiray, dia mazava ho azy fa fanahy ratsy no miasa ao ambadika an'izay olona izay. Ary ho antsika kristianina indrindra, ny fiangonana, ny baiboly sy ny fiangonana dia efa nomen'Andriamanitra antsika mba ahafantarantsika ireo zavatra mahakasika ny fiainantsika. Efa tena ampy ny baiboly, ampy ny fiangonana dia ireo mpanompon'Andriamanitra izay nomenantsika ireo hitaizany ara-panahintsika mba ahafantatra ny zavatra mahakasika ny fiainantsika. Ka isika zany rehefa misy ny zavatra tsy azosika ao anatin'ny baiboly, ny zavatra conseillena voalohany indrindra amintsika aloha zany dia vakio ny tenin'Andriamanitra, vakio ny baiboly mba hahatonga anao hanam-pahalalana. Ary raha sendra misy zavatra tsy azonao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia manatona mpanompon'Andriamanitra, manatona ny pasteur anao dia anontaniho anazy ny zavatra izay tsy azonao. Fa aza mandeha any amin'ireny olona izay mpanandro eny. Tsy misy aloha mpanompon'Andriamanitra na hoe pasteur na fiangonana mamporisika ny olona hoe akany amin'ny mpanandro. Izay aloha zany dia tsy misy. Fa matoa ny kristianina anankiray mbola mandeha makany amin'ny mpanandro, satria izy mandeha any antsokosoko izy zay miafina izy makany. Mahatonga ny kristianina mbola makany amin'ny mpanandro satria matahotra izy, matahotra ny ho aviny izy, matahotra hanangan-javatra izy, tsy sa izy meloany ambony zavatra fa tia fantatra ny andro mety izy, tia fantatra zavatra no aviny izy. Nefa ny tenin'Andriamanitra nge dia mampianatra antsika hoe tsy misy mahafantatra izay alokan'ny anio tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ihany no mahafantatra ny rapitso, Jesosy ihany no feno rapitso. Ary Jesosy dia mamporisika hoe aza manany ampitsonareo izy
aoka ny ampitsony nanany azy. Izany zany fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Fa ny akamaroan'ny olona tia fantatra ny hoaviny, ny akamaroan'ny olona tia fantatra ny rapitsony, dia hany ka lasa miconsulte fanaratsy, hany ka lasa manatona reny mpanandro reny milaza fa pahita reny, nefa fanaratsy zava-doza mihitsy zavatra mitranga ao ambadika an'ireny zavatra ireny. Ary izay indrindra no resan'ny tenin'Andriamanitra misy ohatra anankiroa mazava be ao anatin'ny Baiboly. Ny ohatra voalohany aloha amin'ireny hoe fanatonana mpanandro sy olona izay mahita sy manao azy hotsindrian-javatra ireny dia Isaoly mpanjaka Israely any amin'ny Samuela voalohany toko 7:20 any misy an'izay tantara zay. Dia nanatona vehivavy anankiray izy izay manao azy hotsindrian-javatra, zany hoe vehivavy miresaka amin'olona efa maty zany miconsulte amina maty reny zany le vehivavy miconsulte amina fanahy zany. Rehefa nanatona ireny Saoly satria tsy fantantsony izay atao, tsy hitantsony izay solution, dia izay sisa ny solution hitany dia nandeha nanatona izy any amin'ny mpanandro ireny. Dia ny zavatra nitranga rehefa avy nanatona ireny izy dia mahay tokoa le olona, tena mahay mifanerasera amina olona efa maty izy, fa nivokatry n'le fandehanana ny Saoly tamin'ny izay zavatra izay dia maty izy. Ny ampitsony iny maty izy sy ny zanany lahy Jonatana, ny ampitsony nakanesany amin'iny mpanandro iny. Izay aloha zany ny ohatra voalohany ao anaty Baiboly. Ny ohatra faharoa indray any amin'ny mpanjaka faharoa toko voalohany any dia tantarany Ahazia mpanjakan'ny Israely dia olona, zany hoe olona mino an'Andriamanitra zany. Fa ny zavatra nitranga rehefa tena narary mafy izy dia naniraka ny mpanompony indray izy nandeha nanontany Andriamanitra Ekrona, zany hoe andriamanikafa zany izay antsoina hoe Bala-Zeboba. Dia naniraka ny alimpaminany Andriamanitra, nanakana n'le iraka zany nakany amin'ny mpanjaka hoe inona zany zavatra ataonao zany moa, ataonao fa tsy misy Andriamanitra ve eto amin'ny Israely no mandeha makany amin'ny mampanontany andriamanikafa ianao? Dia vokatra eo izy dia ho faty ianao izy. Zany hoe arak'ireo ohatra anankiroa mazava tsara eo, tena halan'Andriamanitra mihitsy zany ny resaka fakanesana amin'ny mpanandro sy ny manontany any amin'ireny olona manao azy hotsindrian-javatra ireny, satria fahavetavetana Andriamanitra nge dia miteny hoe aza manana andriamanikafa afa-tsy izao rery any amin'ny Exodosy misy an'izay tena Andriamanitra izay. Kanefa dia mbola nandeha any ilay mpanjaka anankiray nampanontany tany amin'ny mpanandro, dia vokatra hoe maty izy. Zany hoe tena mamono mihitsy zany ny fakanesana any amin'ny mpanandro, mamono ny fakanesana amin'ireny olona izay manao azy hotsindrian-javatra ireny, mitondra fahafatesana. Kanizaniza zany ho anao kristianina izay mbola mandeha amin'ireny na efa nakany amin'ireny dia nisy varavarana nisokatra ho an'ny fanaratsy teo amin'ny fiainanao izay natonga ny devoly afaka miasa, afaka mandrava, afaka mamotika ary ny tanjon'ny devoly mihitsy dia ny amono anao, ny amono ny fiainanao, amono ny tokantranonao, amono ny lafim-piainanao rehetrarehetra. Ny zavatra mila ataonao amin'izao ankehitriny izao dia mila mibebaka ianao, mila mifony ianao, mila mitodika amin'i Jesosy ianao ary mila manatona mpanompon'Andriamanitra ianao dia hanaovana vavaka délivrance, fanafahana anao, satria ny zavatra ohatran'izany dia tsy afaka raha tsy atao délivrance, satria efa nisy varavarana ny sokatra ho an'ny fanahy maloto tao anatin'izany rehetrarehetra any. Ka fotoana izao tena iverenantsika amin'Andriamanitra, satria ny kristianina manatona mpanandro zany dia kristianina osa, kristianina tsy mijoro tsara, kristianina tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, kristianina matimaty osa izy ny tenin'Andriamanitra, kristianina sadasada. Fa fotoana izao tena tonga antsika ho vrai kristianina. Aoka ianao mba ho vrai kristianina amin'izay, aoka ianao hijoro tsara amin'izay amin'ny maha kristianina anao, aoka ianao mba ho kristianina mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay. Fa fotoana izao hibebahanao izay hialana amin'ny sampy rehetrarehetra, fotoana izao hiverenantsika amin'Andriamanitra. Akasitrana koa anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia mirary soa dia tahiany Jesosy.